Be dia be ny zavatra izay misongadina ao a Madagasikara tamin'ity herinandro ity ary ho lazaintsika izay rehetra azo lazaina ny mikasika ny zava-misy sy izay rehetra azo zaraina mikasika ireo vaovao rehetra izay misongadina. Ny mikasika raharaha Anjozorobe Marotsipoy moa dia disadisa teo amin'ny samim-pihavana no nahatonga ny fakana ankeriny tany Anjozorobe. Disadisa teo amin'ny mpihavana sy mpiara-monina no fototra nahatonga ilay fakana ankeriny tao Anjozorobe ka nahatonga azy ireo nanao dahalo na niantso dahalo mba anaovana valifaty. Vokany dia olona 4 no voasambotra ary 3 tamin'izy ireo natao filazana fikarohana Zalambo. Ary nahitana filoam-pokotany sy olom-boafidy ary mpiasam-panjakana izy ireo. Misy fandraisana amin'ny fakana ankeriny tany Ankadindramamy koa izy ity raha araka ny fanadihadiana lalina nataony ireo tompon'andraikitra amin'izany fanadihadiana izany. Ary mbola mikasika ny raha kidinapinina tany Marotsipoy moa dia no tanana amponjavonjomaika avokoa ireo 17 voasambotra tamin'ny raha kidinapinina tany Marotsipoy. Ireo lehilahy miisa 40 nalefa eny Tsiafaha fa ilay vehivavy iray dia nalefa eny Antanimora. Mitony fikarohana sy ny fisamborana ireo mbola miriaria hoy hafatra izay nataony CRGN Antananarivo ny tao anatin'ny pejiny. Tsara moa ny mampahafantatra an'izay satria anisan'ny tena nahoraka io raha Marotsipoy io, indrindra io raha kidinapinina io. Zay moa ny any Marotsipoy fandeha resika hiresaka keliny ao Antananarivo renivohitra. Trangana aitrano miisa 7 ny niseho tao Andrenivohitra tao anatin'ny iray andro, ny androny Alatsinainy 9 Septambra 2024. Tsy nisy kosa ny aina nafoy tamin'ireo tranga ireo ary tsy nisy ihany koa ny naratra. Ny tranga voalohany tamin'izany moa dia ny fivarotany sinoa may tao amin'ny building Ramarsan Soarano ary ny faharoa dia fivarotany karany may teny Andravoangy ankaikin'ny BOA. Nisy ihany koa ny trano iray misy rihana 4 may teny Ampaska ary trano iray ihany koa may teny Alasora. Fako ny rehitra koa ny hafa teny Andralanitra ary ala ny rehitra nitatra tany amin'ny trano roa teny Betafo Ambohimanarina. Nisy ihany koa ny farany moa dia trano roa sy tsena iray may teny ankaikin'ny Total Ambodivona. Ireo no trangana haitrano izay miisa 7 tamin'iny andro ny Alatsinainy 9 Septambra 2024 iny ary araka izay efa nolazaiko teo moa dia tsy nisy ny aina nafoy tamin'ireo tranga ireo ary tsy nisy ihany koa ny naratra. Zay ihany koa moa ny mikasika ny haitrano fandeha resika hiresaka kely ny mikasika ny fidiran'ny mpianatra miisa 8,200 no nahazo fitaovam-pianarana avy amin'ny KMM. Nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra miisa 8,200 tao amin'ny komina Valo ao amin'ny distrikany Tolagnaro ny Rio Tinto KMM. Nataony moa izany rehetra izany amin'izao fiandohany taom-pianarana vaovao izao satria ny tanjona dia ampihena ny tahany fandaniany ireo ray aman-dreny amin'ny lafiny fitaovam-pianarana. Ny Alatsinainy 9 Septambra lasa teo no nanomboka ny fizarana ary sekoly ambaratonga fototra miisa 430 no hisitraka izany. Ary anisan'ny zavatra izay tena no hamafisy ny Rio Tinto KMM moa dia ny hoe fihetsika natao ho fandraisana andraikitry Rio Tinto KMM mba hampitombona ny zaza miditra an-tsekoly any amin'ny faritra Anosy. Anisan'ny vaovao mahafaly moa izay, anisan'ny vaovao mahafinaritra satria manampy ny mpiarabelona ary manampy ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zaza, indrindra ihany koa moa dia ny tanjona hampitombo ny zaza miditra an-tsekoly any amin'ny faritra Anosy. Tsara raha mitombo ny zaza satria ny fianarana ny rova tsara indrindra. Ny manaraka izay ho lazaintsika moa dia mikasika an'ilay namana mpanao gazety avy any Toamasina. Ilay namana mpanao gazety avy any Toamasina moa dia tsara ny manamarika ary tsara ny mampahafantatra fa hivoaka ny 17 Septambra ny didim-pitsarana mikasika ny fanenjehana azy ho fanontohinana ny fiandrianam-panjakana noho ny fandefasana ny vaovao tao amin'ny Facebook. Nanamafy ny mpisolo vava azy fa fanentanana fandraisana andraikitra manoloana ireo olana samahafa ny tanisainy tao anatin'ny pejiny no hevitry ny teny hoe mifohaza reta-matavy. Mankahery rahalahy mpanao gazety avy any Toamasina maheriza rahalahy amin'izao zavatra mitranga izao fa Andriamanitra dia mahay ny zava-drehetra, Andriamanitra mahay ireo rehetra izay tena fahamarinana. Ndeha resika hilaza ny zavatra manaraka indray izay tokony ho lazaina ato anatin'ity video anankiray ity. Heresaka indray mikasika ministra Matanty Paubert moa isika, anisan'ny ministra izay tena be mpankafy ity noho ny asa izay ataony
indrindra noho ny fanehoany ireo sary rehetrarehetra ao anatin'ny tambanjota, ary ny tena mampirehareha ireo malagasy maro amin'ity ministra ity dia noho ny izy mandala ny fombandrazana, mandala ny kolotsaina, ary anisan'ny teny izay averimberiny raha te moa izany ny hoe fombandrazako tsy alako ary ampitaiko amin'ireo taranaka. Anisan'ny ministra izay tena hita fa manao ny asany ihany koa ity ministra ity. Fampidirana ihany moa ireny resaka ireny satria tena hiresaka mikasika an'ity Mahatanty Paubert ity isika ato anatin'ity video anankiray ity. Ny lakana vita avy amin'ny fibre de verre. Hoy ny ministra Mahatanty Paubert tsy manao rato hoe zavatra tonga dia miantraika anaty vilanin'ny vahoaka toy izao hatrany no imasoantsika hoy hafatra izay nataony. Ny sitraka lakana vita avy amin'ny fibre de verre sy harato ary fitaovam-piompianatrondro ireo mpanjono avy ao Ambanibe sy Taolagnaro ary ny faritra Anosy. Natao izany hoy ministra Mahatanty Paubert tsy manao rato koa satria mba hanamorana ny fampiasana azy sy hampitombona ny vokatra. Izany moa ny hafatra izay nataony Mahatanty Paubert indrindra hitantsika amin'ny reto sary ireto fa tena araka izay nolazaiko tena ampiandahana ary mbola manamafininy hoe manao iny asany ity ministra ity ary tena manao ny zavatra izay tena azo tsapahin-tanana. Zay moa ny mikasika any ministra Mahatanty Paubert tsy manao raty fandeha resika hiresaka kely mikasika an'ity namana mpilalao sary mihetsika malaza ity. Anisan'ny tena be mpankafy ity namana ity ary tsy misy tsy mahafantatra azy raha mbola olona mpijery film gasy. Ity namana ity moa dia Tsarafara Rakotoson no anarany, nafantatry ny maro amin'ny anarana hoe Rajao. Rajao no hafantarany maro azy. Feno 5 taona anio i Tsarafara Rakotoson hoe Rajao. Mitsingerina androany 1 septambra ny daty nahaterahan'ny Tsarafara Rakotoson hoe Rajao ary teraka ny 1 septambra 1976 izy. Isan'ny ireo mpilalao sary mihetsika matahanina tao a Madagasikara tao amin'ny Malokila no tena nahafantarana an'ity namana Rajao Marie François Ika ity. Izahay ato amin'ny chaîne Nouveauté Gasy moa dia miarahaba anao Andriamatoa Tsarafara Rakotoson ary manaova fety sambatra indrindra hoela velona, hoela fanapahana ary mazotoa amina asa izay fampitsikitsikina ny vahoaka ao anatin'ny sary mihetsika malagasy fa ireny rehetra izay nataonao ireny dia be dia be ny malagasy izay tena faly noho ny ireny sary rehetra izay navoaka natao anatin'ny film ireny, indrindra ireny fihetsika rehetra sy ny fomba fiteny rehetra ireny. Hoela velona ary manaova fety sambatra raha malala. Any Mandromoromotra Taolagnaro moa no amaramparana antsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video anankiray ity, resaka fanokanana amin'ny fomba ofisialy ny fanarenana toeram-pitsangatsanganana Lokaro. Anisan'ny toeram-pitsangatsanganana mampiavaka any Taolagnaro ao amin'ny faritra Anosy moa ny sisin-dranomasiny Lokaro izay nasiam-panajariana tamin'ny alalan'ny fiarahamonina antoko ny tetikasa PIC 3 izay eo ambany fiahiny ministeran'ny fizahantany sy ny asantanana. Ny ministry ny fizahantany sy ny asantanana Ramatoa Viviane Deoa miaraka amin'ireo solon-tena ampanjakana avy any antoerana izay tarihin'ny Ramatoa governoran'ny faritra tsy iza moa izany fa Voahary Rakotovelo Manantsoa. Anisan'izany ihany koa ny solombavam-bahoaka izay voafidy tao Taolagnaro sy ireo mpandraharaha misehatra amin'ny asa fizahantany sy ny asa tanana. Nitronony ireo vahoaka maro avy ao amin'ny commune Mandromoromotra no nitokana amin'ny fomba ofisialy izao toerana hitantsika amin'ny sary izao mba ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany any antoerana. Zay ihany koa moa ny namarana ny video tsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo rehetra navita nahaino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavainay ny resaka fa izahay dia ametra veloma, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.